Zay amin'ny vaovao politika avy eto an-toerana iny fa mikasika kosa indray ny vaovao izay nisongadina avy any ivelany dia Emmanuel Macron avy amin'ny hetsika en marche no voafidy filoham-pirenena frantsay. Izy no filoha tanora indrindra voafidy tany amin'ity firenena ity satria vao 73 taona monja izy. Raha ny voka-pividianana navoaka ny ministeran'ny tany frantsay dia nahazo salanisa 12,10 isanjato izy raha toa ka 13,70 isanjato kosa ny an'ny mpifanandrana tamin'ny fiodinana faharoa ity dia i Ramatoa Marine Le Pen. Amin'ny alahady 7 izao izy no anday ny fitondràna. Amin'ny herinandro ny 10 kosa no ahafantarana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Raha sina resaka foy ny voka-pividianana teto Madagasikara dia ny fidianinga Macron ihany koa ireo frantsay monina etontsika satria dia nahaso salanisa 5,3 isanjato ity farany.